Ny avy amin'ny AV7 ihany koa dia manana ny ambarany manoloana ny fijoroan'ny filan-kevitra fampiavana malagasy ity fikambanana ity izay nilaza fa diso fanantenana tamin'ny tsy nahatafiditra ny solotenan'izy ireo tao anatin'ity rafitra ity. Volana avy eo amin'ny sarin'ity ry Rakotarson Atrandy. Milaza fa diso fanantenana tamin'ny tsy nahatafiditra ny solotenan'izy ireo tao anatin'ny FFM amin'ny fikambanan'ny Arambona tamin'ny 7 febroary 2024. Araka navarany zokiolona indrindra eo amin'ny fikambanana na dia nisy aza ny fampanantenana maro samihafa dia gaga izy ireo tsy nahatafiditra azy tao anatin'ny FFM. Gaga tokoa zahay raha ohatra ka mba te handray anjara tamin'ny fifidianana na fatinana any le olona ao anatin'ny mambra zany. Kanefa na dia nisy ary ny fampanantenana teny Antsefasakanely dia gaga zay fa na iray tsisy tafiditra ao amin'ny FFM, le Conseil national de réconciliation. Nefa raha misy nefa ny zavatra nitranga taty amin'ny 2009 isany nanana fahavalo ny ngiara-vanomanana sy ny tima zay satria reny ny nipoirany ny zavatra tsy nisy teo amin'ny soratra tao. Ka malely dia malely zany ary mangataka amin'ny andreko tofilo hoe fa dia anankitelo ihany ve ny mbo olona mba tafiditra ao amin'ny androm-panjakana amin'ny AV7 nefa misy 237. Ny AV7 izay manao antsoavy amin'ny filohan'ny tetezamita mba hijery akaiky momba ity raharaha ity.